Itoyatrany araka izany izy fanarahan-dalàna ataona olona sasany izay mametraka tokoa ny olona ambony azy amin'izao fotoana izao. Zay ny makasika ny fandeha kosa idirantsika ny fiaramiasa ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny. Fanampina 3 miliara teo eo na ray tapitrisa dolara no natolotry ny UNICEF sy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana ny bady ho an'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Natao sy ny tampomba ofisialy io tetsy amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola tetsy Antaninarenina moa izany fanomezana izany. Fanampina amin'ny tetana 3 miliara ariary eo na ray tapitrisa dolara amerikana no natolotry ny UNICEF sy ny banky afrikana ho afampandrosoana na ny BAD ho an'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Natao sinihy tampomba ofisialy io maraina io tetsy amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola etsy Antaninarenina izany fanomezan'izany izay natokana indrindra anarenareo fodo-drafitrasa sy mba nirivo-dozatr'eja tamin'ny voalohan'ny taona 2024. Teo zany dia mitendrina eo amin'ny $1 million eo izy io ahafahana indrindra réhabilité zany ireo infrastructure maro samihafa na trano fianarana zany na ny centre de santé de base any amin'ny faritry miandro azo iny izay simba zany taoriana ampandalovan'ny cyclone Tseja. Izay tena antony ity fanampina omeny ny Banque africaine de développement ty ahafahana manatsara zany reny infrastructure réhabilité maromaro. Dia araka ny teny resahana ty moa zany dia atsoatsika io mbola misy tao anankiray omen'ny Banque africaine de développement hitanareo ihany ny antony anaovana azy fa zay zany dia midika mihitsy hoe ny fahamatorana sy ny hoe fahamafisany fiarah-miasa eo amin'ny Madagascar sy ny Banque africaine de développement. Nilaza Andriamatoa Abdelkrim Benjebour solitenan'ny BAD miasa eto Madagasikara fa tsy mitsahatra manoana ny Madagasikara indrindra eo amin'ny sehatry ny misy ny ankizy madinika. Amin'izao fotoana izao tokoa dia efa manomana sady tetikasa vaovao indray ny BAD ahafahana manome fanampiana vonjy-taitra indray ny fitondram-panjakana malagasy ho an'ireo ankizy hiarany tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo. Etsy andanin'izany hitondra ny anjara birikina amin'ny fikarakarana ny fihaonam-ben'ireo mpamatsy vola izay tokony ho toto-tsaina ny volana Oktobra na Novambra ho avy izao ihany koa ny BAD.